Bonjour, bonsoir à tous. Ndraitsika rehetra ny tokantrano any. Fahasoavan'ny tompo ane ho amintsika mandrakariva ary itoeran'ny fanahy masina ny antsika rehetra dia ny fimbonan'ny fanahy masina ao amintsika izany. Tongatsika amin'ny apokalipsy 7:10 zany. Tongatsika eto. Dia ny zavatra ho jerentsika zany dia zao hijeritsika le hery anankiroa zany zay alefana Satana, anenjika reto olo voafidin'Andriamanitra reto izay mitandrina le didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy satria romotra izy. Ary io heriny io zany no atambany hoentiny manafika antsika. Ka zay izy hoe araka le teny tamin'ny maraina hoe indro ny faharitan'ny olona masina izy dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan'i Jesosy. Ary mbola niteneniny ihany koa manao hoe satria ianao mitandrina ny teniko izy dia izao hiaro anao amin'ny andro ny fakapanahy izay fizahan-toetra ho avy amin'izao tontolo izao. Dia ny fitandremana ilay didin'Andriamanitra sy ilay filazanan'i Jesosy. Ka izy io zany gera izy io, gera kosmika. Izany hoe Andriamanitra sy Satana zany. Dia tsika nefa eo anivon'izay sehatra zay satria tsika momba an'Andriamanitra dia izay momba ny Satana koa zany miaraka amin'ny Satana dia reny no manafika antsika. Fa zao tsika miaraka amin'ny Kristy efa mpandresy isika. Dia mbola hivoaka mpandresy hatrany isika zany. Fa mila maninona ho ilay ten'Andriamanitra? Ahoana izy izy mahonona tena. Zany hoe mahonona tena mila mitandrina zany, mila maharitra zany. Satria izay no nampiavaka nyreto vahoakan'Andriamanitra ireto, ilay sisa zany, inona nampiavaka azy ireo satria izy nitandrina ilay didin'Andriamanitra sy ilay filazanan'i Jesosy izay nomena anazy. Tsy hoe nampirimin'ny tany anaty tiroara-tany iny, na nataony teo amin'ny rindrina teo fotsiny mba jereny, na hoe rehefa tonga ihany ny sabata, zay vao mitandrina zay fa rehefa tonga ny herinandro dia manao izay tiany ataony. Fa nampiariny amin'ny fiainana isan'andro zany hoe fanoloran-teny isan'andro no nataon'izy ireo zany. Dia zay ny ahafahantsika miady amin'ilay izy. Fa zao ho hitantsika eto le herin'ilay dragona satria hery fahefana lehibe no ampiasainy satria vonona izy. Satria fatany fa kely sisany androny. Dia zay no jerentsika eto amin'ity tapany manaraka ity. Hivavaka ary sika. Hivavaka sika. Jehovah'Andriamanitra raha io mankalaza anao zahay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay rehetra amin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra raha efa mbola afaka indray ianao ny fampianarana ny teninao zahay. Dia ny amin'ilay resaka hoe ireo fahefana avy any amin'ny ranomasina sy avy any amin'ny tany izay ampiasain'ny dragona hanafika ireo zanaka sisa izay mitandrina ny didinao sy manana ny filazanan'i Jesosy. Eny tompo miasa ilay dragona satria romotra izy satria fatany fa kely sisany androny. Ka ireo izay manana ireo tombo-kasehanao ireo Andriamanitra dia tsy mandrimandry mihitsy izy. Fa eo izy miodiody manodidinao mitady izay arapany. Raha eo ampelatany anao izay, aoka reto tsisy arombaka eo ampelatany anao izay. Na ny fahasalamanay, na ny fivelomanay, na ny hanina hoaninay, na ny ainay, na ny tokantranonay sy izay mahasana ny fiainanay rehetra. Dia eo ampelatany anao raha no metrahanay zany ka aoka raha ianao ny hiado anay amin'izany rehetra zany fa zay kosa angina reo ka raha eneo ny vononay hatrany ianao. Satria ilay Satana dia efa valy efa resy. Araka ilay teny hoe nazera tia tany ilay dragona sy ny anjely izay niaraka taminy satria tsy nisy fitoerana azy tsony tany an-danitra. Noho izany dia tonga izy andrapaka sy andringana ilay zanaka sisa izay mitandrina ny didinao sy manana ny filazananao Kristy. Eny tompo, tehirizo izay eo ambany elatrao ka aoka tsisy arombaka. Hoy ny teninao manao hoe anak'Andriamasinao izay ka izay mikitika ny anak'Andriamasinao dia mikitika anao zany Andriamanitra. Ary izay ho pelatananao tompo dia aoka rehetra tsisy arombaka na dia kely azy. Raha io mifona aminao nefa izahay raha tao anatin'izay fotoana saranay kely izay. Ninona mety fahotana tsy fahamendrehana vitanay dia ifonany aminao hangatana famindram-posa mialan-keloka. Mamindrafo aminay raha mamelany eloka irenao. Aoka Jesosy le rahanao soa
anadio sy anasanay nafaka anay mifahotany rehetra. Reo ka ny fanahinao anafiery anay, ampahery anay, ananatra anay, anolotsaina anay, ampianatra anay. Atanjao ny finoanay raha io. Mehery zay ambeny anay mbavaka mandraka riva, ianaranay ny teninao, ampiaranay zany amin'ny fiainanay andavanandro. Sorato amponay ray ny lalànao raha ataovy am-tsainay. Reo ka ny fanahinao ampatsiahanay ny teninao eo amin'ny fiainanay isanandro. Mba hanaovanay izay marina sy mahitsy ray eo anatrehanao. Dia ampilatananao ray metrahanay ny fampianarana ny teninao. Ka aoka tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany nandeha-kely aza. Dia meteza raha io hiteny aminay ianao amin'ity anio ty indray fa voninkaino izay vaokanao. Metenena raha io fa voninkaino izay mpanomponao. Ary eo ka izao toerana izao tsy hanan'ilay ratsy fahefana tompo mpalerahanao Jesosy. Andrakotra ny tokantranonay, andrakotra ny ainy manjery izay noana ny fampianarana, andrakotra ny toerana rehetra izay misy anay na ny fampitana ny fampianarana na ny fampianarana. Kanina sa ny devolo entina manafika ny fampianarana dia tsy manakery tsy manam-pahefana izany. Na manafika ny tokantrano izay masana fiainanay rehetra dia tsy manakery tsy manam-pahefana izany. Fa ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonay Kristy ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonay Kristy tsy manakery tsy manam-pahefana aminay na dia kely ary, tsy manakery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana ny soratra masina, tsy manakery tsy manam-pahefana amin'izay masana ny fiainanay rehetra na izay mahakasika izao fampianarana izao. Dia raina ny anaranao Andriamanitra, kalazay ny anaranao mila voninahitra ny ianao. Dia mitenena raha io fa voninkaino izay voakanao ny anaran'i Jesosy. Amen. Teo ny namaranantsika ny lesona zany tamin'ny tapamaraina iny. Hoe ilay devolo Satana dia inona ny mitaizany nisy anazy? Mitsanganao izy teo amin'ny fasika ny ranomasina izy. Inona ny nataony teo? Niantso le hery izy. Le hery avy amin'ny ranomasina sy avy amin'ny tany. Satria manana fahefana amin'ireo hery anankiroa ireo zany izy. Dia natsonindreo aninona? Hiady amin'ilay zanaka sisa. Dia resahantsika teo zany dia zao hoe hiditra zany tsika amin'ny toko 7 satria eo amin'ny toko 7 no ahitantsika nireo hery anankiroa ireo zany izay nomeny dragona fahefana satria ny dragona no manome fahefana azy ireo hiady amintsika zany. Dia raha jery zany tsika le toko 7 dia raisintsika indray zany ny toko 7. Ahoana ny tenin'ny soratra masina manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminanian'ity ka mitandrina izay voasoratra atao anatiny fa atombotra ny andro. Dia hamaky an'izay zany tsika ary hamantatra n'izany hoe izy ary ty hery avy amin'ny ranomasina ity ary izy ihany koa le hery avy amin'ny tany izay ampiasainy ilay dragona izany. Satria lazaina zany izy io fa bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ary ny anankiray bibidia niakatra avy tamin'ny tany. Dia hovakitsika zany izy io. Apokalipsy toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Apokalipsy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ny amin'ny biby roa izay mpanompon'ny dragona. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina. Nanana tandroka 10 sy loha 7. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa, koa efa ho faty nefa sitrana ihany ilay fery saika nafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niankohaka teo anoloan'ny dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia, ary niankohaka ny teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy. Dia nomena lela ny teny zavatra miompampana sy tenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny teny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny dia ireo mitoetra ny an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary ankohaka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambony tany, dia izay tsy manana ianarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavonatra amin'ny andrenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina aoka izy hiaino,
raha misy mamabo dia mba ho baboana kosa izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoana amin'ny sabatra kosa izy, indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanana tanjoka roa tahaka ny zanak'ondry izy, sady ny teny tahaka ny dragona, ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay moniny eo dia asainy miankohaka eo anolohan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona aza, ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela nisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hateny ny sarin'ny bibidia, ary ampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo alohan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na manan-karenana ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia nampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avoko, mba tsisy azo hividina hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro fahendreny aoka izay manatsaina anisany isan'ny bibidia, fa fanisan'ny olona izany, ary 980 no isany. Indro ny fahendreny aoka izay manatsofina anisany isan'ny bibidia, fa fanisan'olona izany, ary 980 no isany. Zany io bibidia koa zany manana ny marikany izy io, manana ny famantarana izy io. Raha Andriamanitra zany manana ny tombo-kaseny, manana ny tombo-kaseny ny amin'ny didin'Andriamanitra sy ny amin'ny filazanan'i Jesosy. Dia ahoana? Dragona koa manana ny tombo-kaseny izy, marika ny bibidia, ny isany ozy dia ahoana? 980 no isany. Ahoana indray ary ty zavatra ty? Raha alaina sary zany io bibidia hoe miakatra avy any amin'ny ranomasina hozy izy, dia lazaina fa manana tandroka 10 izy, manana loha 7 izy, misy diadema 10 any amin'ny lohany. Lazaina ihany koa izy fa tahaka ny léoparda hozy izy, tahaka ny léoparda hozy izy. Dia lazaina izy fa maninona ihany koa, manana vava tahaka ny vavan'ny liona, ary ny tongony dia tahaka ny bera hozy izy. Ary ny vavany hozy izy dia manana vava iny fitenenan-dratsy hozy izy. Inona daholo re zany? Zany dragona no manome fahefanana azy, dragona no manome fahefanana azy. Fa ny zavatra hita zany dia zao hoe rehefa le nitsangana teo amoron'ny ranomasina iny ny dragona zany niantso le fahefana anankiroa amin'ileo hoe hiady amin'ireo vahoakan'Andriamanitra izay mitandrina didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy. Dia ilay bibidia avy any amin'ny ranomasina zany no namaly an'le antson'le dragona voalohany. Izy no namaly le antso, tamy izy dia tonga inona no hitantsika voalohany? Le biby niakatra avy any amin'ny ranomasina no hitantsika voalohany. Ary io biby io amin'le endrika hitantsika zany dia zao, raha vakitsika le andininy voalohany, verenantsika vakiana kely, dia ahoana izy amin'ny andininy voalohany? Ary hitako indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanana tandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Inona zavatra hitantsika io? Nanana tandroka 10 izy, nanana loha 7 izy, dia inona ihany koa? Dia nisy diadema 10 izy eo amin'inona? Teo amin'le tandroka hozy izy nisy diadema 10. Dia raha mijery sika ny sarin'io bibidia io zany, dia inona tonga antsatsika voalohany? Le Apokalipsy 12. Satria rehefa nasehotrika le dragona mena, dia inona zavatra hitantsika? Io zavatra hitantsika amin'ity bibidia ity ihany no hitantsika ihany koa teo amin'ilay dragona mena. Dia verenantsika kely angizy Apokalipsy 12, andininy 7. Dia ahoana izy andininy 7? Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe, manandoha 7 sy tandroka 10, ary nisy diadema 7 amin'ny lohany. Manandoha 7 sy tandroka 10 izy, dia misy diadema 7 izy amin'ny lohany. Zany hoe le endrik'ilay bibidia izay hitantsika eto zany dia mitovy amin'ny endrik'ilay dragona zany eo amin'ilay 12. Dia tsy mahagaga izany satria nahoana? Inona tsy mahagaga anazy? Satria ilay dragona no manome fahefana an'ilay bibidia. Izay mahatonga azy hoe hitantsika mitovy endrika amin'ilay dragona ilay bibidia izay hitantsika. Satria ny dragona no manome fahefana azy.
eo amin'ny andinin'ny faharoa izy miresaka an'izay vakitsika kely le toko fahatelo amby folo ny andinin'ny faharoa ahoana izy izy toko fahatelo amby folo ny andinin'ny faharoa de vakitsika mitapany faharoa am'le andinin'ny faharoa zany toko fahatelo amby folo andinin'ny faharoa tapany faharoa ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe iza zany nanome hery an'ity bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina ity ny dragona ozy izy no nanome azy fahefana nanome azy ny heriny ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe de zay zany hoe tsy mahagaga le izy raha mitovy endrika amin'ilay dragona zany itya bibidia itya zany zavatra anankiray nefa mahatsikaritra de zao misy vitovizany amin'ny bibidia izy kanefa le azafady misy vitovizany amin'ny dragona izy le bibidia zany kanefany le endrika faharoa ihany koa zay anehoana n'ity bibidia ity de zao mihoatra noho ny endriky ny bibidia ny anehoana anazy zany hoe misy endrika hafa koa zany nomena anazy raha ny dragona zany lazany hoe dragona mena de izy amin'ny mahabibidia azy de misy endrika nomena anazy eo amin'le andin'ny faharoa tapany voalohany vakitsika inona indray le eo andin'ny faharoa tapany voalohany ary ny bibidia izay fahitako izy de iny tahaka ny léoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany de tahaka ny vavan'ny liona io zany ny endriky le izy io ny endrika an'ity hozy izy ary ny bibidia izay fahitako izy de tahaka ny léoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany de tahaka ny vavan'ny liona zay zany ny endrika an'ity bibidia ity izy io nefa tsy hoe tsy eo amin'ny apokalypsy vo mahitana n'io biby voasoratra io zany amin'ity endrika n'ity bibidia ity fa izy io any amin'ny faminaniany Daniela ny ahitana azy ihany koa ary hitatsika any amin'ny faminaniany Daniela zany ireo biby ireo hitatsika any amin'ny faminaniany Daniela ireo biby ireo ka tahaka an'ilay bibidia ao amin'ny apokalypsy zay niakatra tamin'ny ranomasina avy tamin'ny ranomasina de tahaka zay koa any amin'ny Daniela ireo bibidia ireo asehony amin'ny Daniela de avaiza koa ny voaka ny voan'izy ireo avy amin'ny ranomasina koa ny voan'izy ireo any amin'ny Daniela jerentsika any amin'ny Daniela toko fahafito raisika kely zay Daniela toko fahafito de vakitsika ny andininy faharoa sy ny fahatelo Daniela toko fahafito ny andininy faharoa sy ny fahatelo de ahoana izy izy ary niteny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe averiko tsara le izy nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby lehibe ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina nisy biby efatra lehibe izy samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina inona reo biby niakatra avy tamin'ny ranomasina reo efatra lehibe zany hoe eto zany de hitatsika aloha le izy hoe mitovy zany le fivoahan'le biby ary amin'ny apokalypsy izy de avaizany voahan'le bibidia avy amin'ny ranomasina aty amin'ny Daniela ihany koa izy de niakatra avy tamin'ny ranomasina ihany koa fa ary amin'ny apokalypsy izy de zao bibidia anankiray no resahana amin'io satria lazaina fa mitovy amin'ny léoparda izy lazaina fa manana vava tahaka ny vavan'ny liona izy miteny zavatra miopapana ary manana tongotra tahaka ny bera ozy izy aty amin'ny Daniela nefa izy de zao zarainy biby samihafa le izy lasa biby anakefatra zany no lazainy eto ary amin'ny apokalypsy koa izy de lazainy ho fanampin'ilay biby anankitelo teo hoe léoparda liona bera de misy fanampin'izay misy tandroka folo izy ao amin'ny tandroka folo io zany misy antony io tandroka folo io fa ary amin'ny Daniela izy de lazainy iny lazainy biby efatra tahaka n'leo amin'ny apokalypsy zany anakefatra ny resahana ao amin'ny apokalypsy miaraka amin'le tandroka zany ary amin'ny Daniela izy biby efatra lehibe izy niakatra avy tamin'ny ranomasina ho jeretsika io mikasika ny hoe inona reo biby efatra lehibe reo fa ny zavatra tianambara zany aloha de zao hoe
raha vao miresaky tsika hoe bibidia ato amin'ny apokalipsy nao amin'ny soratra masina dia inona ny kodin'izay ny anarantsika teto. Raha miresaka zany tsika bibidia dia nytenen'izay dia hoe fanjakana zany no resahan'izay. Ary misy termara zany na voambolana mafy azy tsara amin'ny teny frantsay. Raha vao miresaka ianao bibidia dia inona ny tena asehon'izay? Empira no resahan'izay. Empira zany hoe zany empira zany dia ohatrany hoe fanjakana izay mifehy fanjakana maro, zay ny atao hoe empira. Zany hoe misy état be deaibe zany misy fanjakana maro fa mbola misy fanjakana anankiray ambony mifehin'izay rehetra zay ny atao hoe empira. Dia raha vao miresaka zany hoe bibidia dia ny zavatra resahan'izay dia hoe fanjakana na empira zany. Zany izy zany manjaka amin'ny toerana lehibe zany izy. Dia raha vao miresaka ihany koa ianao ranomasina, inona ny kodin'izay ny anarantsika teto? Na hoe ranobe dia vahoaka betsaka no resahan'izay, firenena maro no resahan'izay, fiteny maro no resahan'izay, foko maro no resahan'izay. Zany hoe raha miresaka ranomasina zany ianao dia vahoaka betsaka no resahan'izay, na hoe firenena maro. Ka raha mivazany le kody dia hoe raha mivazany le kody teo raha verenantsika vakiana kely fotsiny le hoe andininy faharoa sy ny fahatelo amin'ny Daniel 7 dia ahoana izy? Dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita aho tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra, nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ozy izy. Ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Zany hoe nisy fanjakana efatra lehibe ozy izy. Niakatra avy tamin'iny, niakatra avy tamin'ny vahoaka, na avy tamin'ny foko, na avy tamin'ny firenena, na avy tamin'ny fiteny maro. Nisy fanjakana efatra lehibe zany nivoaka avy tamin'ny vahoaka. Dia raha raisitsika zany izy ohatrany hoe amintsika amin'izao fotoana izao tsika eo anatin'ny hoe ny fanjakana izay misy antsika demokrasia zany. Dia ohatrany hoe ny filoham-panjakana izay lany eo amin'ilay firenena anankiray, iza no mifidy azy? Ny vahoaka no mifidy an'iny. Zany hoe ilay mpitondra zany na ilay mpanjaka zany mifehy ilay firenena dia zao vahoaka no mifidy azy hitondra ilay firenena, ilay fanjakana zany. Zany hoe avy amin'ny vahoaka no nivoan'ilay firenena. Dia ohatr'izay koa zany ilay izy hoe raha misy mpanjaka mitondra firenena anankiray dia ny vahoaka no mametraka azy amin'izay toerana izay. Dia jerentsika raha zany ilay hoe eo amin'ny Daniel 7. Inona ny zavatra resahana eo amin'ny Daniel 7 eo mikasika reto biby efatra lehibe reto? 4 ka hatramin'ny 7 izy miresaka an'ireo biby efatra lehibe ireo. 4 ka hatramin'ny 7. Dia ahoana izy? Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery eo ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady natao manana fon'olombelona izy. Ary indro ny fokoa ny faharoa, biby hafa tahaka ny bera izay nampisondrotra ny ila-tenany sady nisy taolatehezana teo ambavany anelanelan'ny nifiny, ary toy izao ny voalaza taminy mitsangana homana ny vobe. Ary noho ny afaka izany dia nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda izay manana ela borina efatra teo an-damosiny, ary biby io nanana loha efatra ary nomena fanapahana izy. Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro ny fahaefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary manana ny vy lehibe izy, mihinana sy manotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, sady manana tandroka folo. Sady manana tandroka folo. Ny voalohany izy dia manino? Tahaka ny liona ozy izy. Ny faharoa izy dia tahaka ny bera. Ny fahatelo izy tahaka ny leoparda. Ny fahaefatra ozy izy dia zao biby mahatsiravina ozy izy. Ary manino? Manana tandroka folo izy. Manana tandroka folo izy. Ny zavatra hita zany eto dia zao, ilay biby efatra ao amin'ny Daniel reo dia zao hoe amin'ny apokalipsy izy dia voafehy ao anatin'ny biby anankiray. Ary amin'ny Daniel zany izy biby efatra ny ilazany azy, fa ty amin'ny apokalipsy izy voafehy ao anatin'ny biby anankiray. Zany hoe zavatra ray zany no resahana eto.
raha mijery tsika amin'ny apokalipsy dia inona ny zavatra hitantsika? Zavatra hitantsika eo dia zao hoe ilay bibidia eo amin'ny apokalipsy io, le niakatra avy tamin'ny ranomasina, dia manana loha firy izy io, manana loha 7 izy sy manana tandroka 10. Dia ho jerentsika na ny fitovian'izay ary amin'le Daniel koa hoe le biby 4 niakatra avy tamin'ny ranomasina reo ve manana loha 7 koa ve reo biby reo, ary manana tandroka 10 koa ve reo biby reo. Dia jerentsika tsara le izy firy le biby teo amin'ny Daniel 7. Anaky-4 le biby teo. Ny voalohany izy dia zao liona, ny faharoa izy ny bera, ny fahatelo izy ny léoparde, ary ny faha-4 izy le biby mahatsiravina ozy izy. Liona zany raha mijery ny liona tsika dia zao nanana loha firy ny liona, manana loha anankiray ihany ny liona satria tsy niteneniny teo iny, liona ray no niteneniny teo, loha anankiray zany zay. Le bera manana loha anankiray zany zay, loha roa zany zay. Ny léoparde manana loha firy ny teneniny teo, manana loha 4 ozy izy le léoparde, manana loha 4, 4 pina anankiroa zany, firy zany zay, 9 zany zay. Ary le biby mahatsiravina manana loha firy, manana loha anankiray, dia manome firy zany zay, manome loha 7 zany zay zavatra zay. Ny liona manana loha ray, ny bera manana loha anankiray, ny léoparde manana loha 4, ray, roa, telo, 4. Le biby mahatsiravina manana loha anankiray 7 zany zay. Dia amin'le biby mahatsiravina io ahitana iny, ahitana le tandroka 10. Dia raha ampitovizana le biby amin'ny apokalipsy zany, le biby diany amin'ny apokalipsy sy le biby 4 lehibe zay niakatra avy tamin'ny ranomasina, dia mitovy zany le izy. Hitantsika eo zany le loha 7 any amin'ny apokalipsy, le loha 7 le biby dia amin'ny apokalipsy hitantsika aty amin'le biby 4 aty amin'ny Daniel. Le tandroka 10 hitantsika any amin'ny apokalipsy hitantsika ihany koa aty amin'ilay biby aty amin'ny Daniel, hitantsika teo amin'ny lohan'ilay biby mahatsiravana eo amin'le biby faha-4 izany. Dia eto zany tsika dia zao hoe le faminaniana zany dia mitondra tsika hifantoka lehibe indrindra amin'ny zavatra anankiray amin'ireo biby 4 reo. Eo zany nitarian'ny faminaniana tsika. Dia amin'le biby mahatsiravina aty no hitarian'ny faminaniana tsika, amin'ny biby mahatsiravina io, satria io biby mahatsiravina io no mamarana an'reto biby anaky-4 reto. Izy zany le biby voalohany nitentsika teo, ny liona, ny faharoa, ny bera, ny fahatelo, ny léoparde, ny faha-4 ny biby mahatsiravina. Dia amin'ny biby faha-4 io zany no ifatohan'ny saintsika, satria misy zavatra ao anatin'io biby faha-4 io. Dia inona ny zavatra hitantsika amin'ny biby faha-4 io? Manana tandroka 10 izy. Dia io tandroka 10 io nefa dia zao misy zavatra mitranga amin'io tandroka 10 io, satria misy tandroka kely mipotra amin'io tandroka 10 io. Zay ny voalazany eo amin'ny Daniel ao. Ary rehefa mipotra io tandroka kely izy dia manjera iny, manjera tandroka anankitelo, manjera tandroka anankitelo. Eo zany teny ifatohan'le lesona ho resahantsika mikasika an'io tandroka kely io. Fa na dia zany nefa tsy maintsy mbola jerentsika ihany hoe iny zany mikasika an'ireo biby 4 lehibe zay niresahana teo hoe izy ireo biby 4 lehibe reo, tsy maintsy ho jerentsika mikasika an'izay. Fa ny teny ifatohan'ny lesona zany dia zao mikasika le mamarana ilay biby 4. Dia ny zavatra hita ao amin'le biby faha-4 ao amin'le tandroka 10, satria isy tandroka kely ipotra zany amin'ny tandroka 10. Dia raha mijery tsika eo amin'ny apokalipsy 7:7, azafady eo amin'ny Daniel 7, ao amin'ny Daniel 7:7, dia zao tsara no teneniny eo, vakitsika izy 7. Dia ahoana ozy izy? Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro nisy faha-4 biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony, ary hafa noho ny biby rehetra teo amin'ny lohany izy, sady nanana tandroka 10 izy. Dia toy izantsika ny 9, nodiniko ny tandroka, ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy.
nodiniako izy izy nitandroka dia inona ny zavatra nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ozy izy. Nisy tandroka kely nipotra zany teo amin'ity tandroka folo ity. Inona ny hevitry le hoe tandroka indray atao amin'ny boky ny Apokalipsy na tamin'ny nianarantsika ny kody. Raha vao miresaka hoe tandroka zany ianao dia mpanjaka no resahana amin'izay. Mpanjaka no resahana amin'izay na miresaka ihany koa ianao hoe firenena ihany koa zany azonao rajainao hoe firenena ihany koa satria ny mpanjaka no mifeny firenena anankiray. Raha miresaka zany ianao hoe tandroka dia mpanjaka ny hevitra an'izay na ihany koa ny firenena na ihany koa antsoinao hoe fahefana zany hoe le fahefana mifehy le firenena zany. Dia averiko tsara izy raha vao miresaka hoe tandroka zany dia mpanjaka no resahana izay na le fahefana mifehy le firenena zany. Dia ny zavatra hitantsika nefa dia zao hoe ity zavatra hojerentsika zany dia zao ity tandroka ty izy nivoaka ino izy izy dia zao toizantsika le vaky teny teo andininy fahavalo verenantsika vakina le andininy fahavalo. Nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novohana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Nanana maso toy ny mason'ny olona ozy izy sy miteny zavatra miopapana izy. Eo koa zany misy zavatra anankiray hitantsika eko eo. Raha mijerisika le bibideny amin'ny Apokalipsy verenantsika kely izy io. Ahoana izy mikasika le bibidia amin'ny Apokalipsy andininy voalohany. Ary hitako fa indra nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy loha fito ary tamin'ny tandroka dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy ozy izy. Nisy anarana fitenenan-dratsy zany hoe miteny zavatra miopapana zany izy ity le bibidia amin'ny Apokalipsy. Dia aty amin'ny Daniel nefa le Daniel toko fafito teo raha vakitsika le andininy fahavalo dia hono izy nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novohana teo anoloan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana. Zany hoe miteny zavatra miopapana koa zany ty tandroka kely aty amin'ny Daniel ity izany. Ka raha mijeritsika ny tandroka kely io zany dia zao araka le tenena teo hoe io ny teny efa tohantsika zany amin'ity lesona ty mba hahafahantsika zany tonga makany amin'ilay bibidia ny amin'ny Apokalipsy. Dia zavatra teneniny dia zao hoe ato amin'ny Daniel raha mijeritsika ny amin'ny Daniel toko fahavalo satria le tandroka kely hitantsika eo amin'ny Daniel toko fafito io dia io le tandroka kely mbola miverina zany ao amin'ny Daniel toko fahavalo. Dia ity tandroka kely ity zany tany am-boalohany izy amin'ny maha izay tenen'izay hoe kely izy. Zany hoe araka le teny teo inona ny dikan'ny tandroka dia hoe mpanjaka. Zany hoe mpanjaka kely zany izy ity nanana fahefana kely zany izy ity tany am-boalohany. Zany hoe tsy nanana hery fa kely ny heriny. Kanefa ny zavatra nisy dia zao io fahefana nanana io ny avosa io ny nitombo io lasa ny nanana hery lehibe izy. Lasa ny nanana hery izy. Zay dia aty amin'ny Daniel toko fahavalo izy miteny an'izay raha sika kely eo amin'ny Daniel toko fahavalo ny andininy fasivy. Dia hono izy amin'ny andininy fasivy eo. Ary nisy tandroka kely nipotra avy tamin'ny anankiray tamin'ireny ka ny lehibe indrindra ny anatsimo sy ny atsinanana ary nakany amin'ny tany mahafinaritra. Nisy tandroka kely nipotra ozy izy avy tamin'ny anankiray tamin'ireny ka ny lehibe indrindra ozy izy ny anatsimo sy ny atsinanana ary nakany amin'ny tany mahafinaritra. Naninona tsara le tandroka kely ny lehibe indrindra zany hoe nitombo zany ny herin'le tandroka kely. Tsy hoe nijanona matandroka kely ihany izy fa nitombo ny heriny zany. Dia aty amin'ny Daniel toko fahavalo eo andininy faefatra amby roapolo dia ahoana izy ary be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary magaga ny fanimbana ataony ary ambinina izy ka efa ary animba ny mahery sy ny olona masina. Satria io heriny io zany dia zao araka le teny teo hoe ny lehibe indrindra io heriny io. Dia aty amin'ny andininy faefatra amby roapolo izy dia miteny hoe ary be ny heriny ozy izy. Io heriny lehibe io zany dia zao tsy avaminy no nazahoany an'io hery io. Tsy avaminy zany io hery io. Dia mahatonga le hoe mahatsika kely. Za zany mijery nisy tamin'ny herinandro nijery an'izay.
tsy tadidiko tsara Gaudio zay angambany anarany Paolo Gaudio angambany tsy tadidiko tsara ny anarany izy teo tsy haiko Espagnol angambany izy io dia io Espagnol io malaza be izy io fa maty mantsy izy io fa peintre malaza be izy zany hoe mpanao sary hosodoko reny zany izy malaza be inona mampalaza anazy itoeran'ny fanahin'ireo mpanao hosodoko efa maty nalaza be izy dia izy ireo mpanao hosodoko efa maty ohatrany hoe ataontsika ohatrany hoe Picasso zao tena anisan'ny malaza indrindra tsy tadidiko be dia be zay moa zany mba tena fantatro zany tsy tena may fa be dia be ireo mpanao hosodoko malaza be ireo zany na hoe tsy haiko izy moa Gauvin moa tsy tadidiko tsony Gauguin zay Gauguin ny anarany anankiray zany koa malaza be zany dia ireo zany ity Paolo ty zany tsy haiko Gaudio anga ohatr'izay le anarany izy teo tamin'ny fahavelony dia zao asena manao sary hosodoko izy dia miditra ao aminy le fanahy dia zao tsara ny ataony apetraka eo ambony latabatra zany le fanaovana le sary hosodoko dia zao ny atao akipony io masony io rehefa manao izy zao ny ataony io mahavita sary anankiroa izy amin'ny tanany roa dia tena mitovy amin'ny Picasso ny ataony dia le signature na le soni dia zao mitovy amin'ny Picasso na mitovy amin'ireo mpanao hosodoko dia gaga mihitsy ny scientifique c'est inexplicable ahoana no ahafahana manaprova an'izao scientifique tsy vita na dia pianao ary zany jiro dia vitany manao an'io satria nahoana fahefana vaiza izany fahefana vaiza izany misy olona tsy fantatrao zany eto ambonin'ity tany ity tonga dia manan-karena be tapoka le olona hoe ahoana ary nampanankarena ity ohatra anankiray tamin'ny télé koa zay nisy anankiray zay olona malaza teto Frantsa mbola velona izy mbola velona io olona io ary nalaza izy io hoe arnaqueur des stars zany hoe izy zany malaza hoe mpamitaka an'ireo olona malaza reo satria mpisoloko zany ny zavatra ataony dia tena hoe havanana manana talenta amin'izany izy zany tsy hainao hoe ahoana ny anana zany tsy manana tahotra izy tsy manana inona nefa dia rehefa nalefa teo ny tantarany olona tsotra kely natory teny ambany pont any amin'ny métro ny matory ndray andro izy nifanena tamin'ny olona fotsiny nisy olona zay nifanena anazy dia nalainy olona du jour au lendemain nitsombadika ny androny tonga dia lasa nanan-karena be izy navita nahazo vola lasa manana talenta amin'ny fisolokana be izy dia lasa manam-bola be tena manam-bola be mihitsy izy fa rehefa avy moa izy tratra zany tateoriana dia nigadrainy dia ny olona gaga amin'ny talentany sy ny fahaizany ora olona ninona zavatra ataonao nga ho tonga amin'izany ianao fa misy manome fahefana anao mahafahanao manao an'izany reny mpanan-karena be reny za tsy hanendrikendrika sao dia lazainareo za koa manendrikendrika anareo na le olona mba hakafizinareo zany mba makafy an'iny tsy izy lazainao an'izany satria mantsy misy olona dia manompo olona koa fa eto dia tenenina andininy efatra amin'ny roapolo ary hobe ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ozy izy hobe ny heriny zany hoe ity mpanjaka ity zany zay mifety mpanjaka kely ity zay mifeny firenena kely zay mbola feheziny io dia ahoana ozy izy ary hobe ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany ary mahagaga ny fanimbana ataony ary ambininy izy sy ahefa ary animba ny mahery sy ny olona masina ozy izy ary ny nanome azy an'io heriny io dia any amin'ny apokalypsy no hitantsika eo izy ny nanome ny heriny satria ny zavatra nyresantsika teo dia zao hoe ilay tandroka ilay bibidia azafady ilay biby efatra lehibe io zay nivoan'io tandroka kely io aty amin'ny Daniel dia io ihany ilay bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina aty amin'ny apokalypsy 3:20 dia eto ary izy lazaina zany hoe be ny heriny nefa tsy amin'ny herin'ny tenany nisy nanome azy an'io hery io zany nahazony an'le fahefana lehibe io izy ny nanome azy an'io heriny io dia aty amin'ny apokalypsy izy miteny an'izay raisika kely apokalypsy 3:20 andininy faharoa raisika zany ny apokalypsy 3:20 dia ny andininy faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ahoana ozy izy vakitsika misy le andininy faharoa ray manontolo tsy maninona mihitsy dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy
Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny léoparde, ary ny tongony tahaka ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary izy lazainy fa hoe nomena ny fahefana lehibe io izy. Izy ny nanome azy ny fahefana lehibe io dia hoy izy manao hoe ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ny dragona zany no nanome azy ny fahefana io. Ny dragona no nanome azy ny fahefana io. Dia zay mahatonga hoe le bibidia aty amin'ny apokalypsy ity zany dia zao ilay tandroka kely io le resahana ao anatin'ilay biby efatra lehibe zay nyresahana teo, le nivoaka avy tamin'ilay biby fahefatra. Dia le bibidia ity zany dia le tandroka kely ery amin'ny Daniel zany io resahana io. Le nanana nahazo fahefana lehibe. Maninona moa izy any amin'ny Daniel nolazaina fa tandroka kely. Dia satria mbola kely ny heriny. Fa rehefa nomena le fahefana lehibe izy, zany hoe nahazo grande puissance zany izy, nahazo fahefana lehibe izy, satria ny dragona no nanome azy an'izay fahefana zay, ny seza fiandrianana. Dia zao lasa inona izy? Lasa bibidia izy aty amin'ny apokalypsy. Zay no mahatonga azy lasa bibidia satria ny dragona no nanome azy fahefana lehibe. Ary amin'ny Daniel izy mbola tandroka kely satria mpanjaka kely, mbola nifehy firenena kely. Fa ary amin'ny apokalypsy izy satria nitombo le heriny eo amin'ny Daniel zany, miakatra ambaratonga zany le izy eo amin'ny Daniel. Dia hoe nomena ny fahefana lehibe izy. Dia any amin'ny apokalypsy dia hitantsika mihitsy hoe izy no nanome azy le fahefana lehibe, fa le dragona no nanome azy ny fahefana lehibe io, seza fiandrianana ho azy io. Dia nareo lasa bibidia zany izy. Inona nefa ny bibidia? Ny anarantsika teo, inona ny kodin'ny bibidia? Ny kodin'ny bibidia dia zao fanjakana. Na inona ihany koa no mamaritra azy, tena mamaritra azy amin'ny teny frantsay? Empire. Zany hoe lasa fanjakana mifehy fanjakana maro. Zany hoe lasa manana hery lehibe zany izy. Manana tanjaka amin'ny firenena be dia be zany ny eo ambany fahefana. Dia zay mahatonga azy hoe lasa bibidia izy ary amin'ny apokalypsy. Satria nino? Nomeny dragona azy le fahefana. Dragona nome azy ny fahefana io zany. Dia raha mijery zany tsika, ilay faminaniany Daniel ao amin'ilay Daniel toko fafito dia zao. Io Daniel toko fafito io zany dia zao hoe izy miresaka an'ilay fanjakana efatra lehibe, miresaka ilay tandroka folo, miresaka ilay tandroka kely izay nivoaka avy tamin'io tandroka folo. Dia zao miresaka zany io ny amin'ny tantaran'ny tany izay misy atsika. Dans sa totalité. Amin'ny tantaran'ny tany izay misy atsika, dans sa totalité hoe manerana amin'izao tontolo izao. Miresaka amin'ny tantaran'ny tany zany io Daniel toko fafito io. Ka ireo fanjakana ny fandimby izay hitantsika ireo zany dia zao fanjakana lehibe mifandimby ireo mandra-pahatonga ny farany tantaran'izao tontolo izao. Ka ny resaka izy teo, maninona moa no lazaina ilay izy hoe mahakasika ny tontolo izay misy atsika hoe izao tontolo izao ilay izy. Fa maninona hoe tsy tamin'ny toerana anankiray ihany. Dia arak'ilay teny eo amin'ny Daniel ihany no miteny an'izay hoe avaiza no niakatra ilay biby efatra lehibe. Dia verenantsika kely ilay izy. Mba hamantarantsika ilay izy hoe zay mahatonga azy hoe mameno ny tany rehetra. Daniel toko fafito. Verenantsika kely ilay izy. Daniel toko fafito. Dia ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Daniel toko fafito andininy faharoa sy ny fahatelo. Dia ahoana ozy izy? Dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Averiko tsara ilay andininy faharoa. Nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Ary nisy biby efatra lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Dia maninona ilay izy no lazaina hoe mahakasika an'izao tontolo izao ilay izy fa tsy hoe amin'ny toerana anankiray. Dia eo amin'ilay andininy faharoa izy miteny anazy manao hoe
nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina fa indreo nisy rivotra efatra ny lanitra ozy izy nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Inona le rivotra efatra ny lanitra? Raha vao miresaka ny rivotra efatra ny lanitra ianao tamy boky ny apokalypsy dia miresaka le 4 points cardinaux zay. Inona moa le 4 points cardinaux? Nord, sud, sud, est, ouest. Zany hoe manerana ty zao tontolo zao misy atsika ty. Zany hoe io fahitana io zany dia fahitana mikasika an'izao tontolo zao ny fahefana lehibe zay nanjaka tamin'ity zao tontolo zao ty dia notantaraina zany amin'ireo bibidia efatra lehibe ireo mandra-patonga any amin'ile tandroka kely izany. Dia ny dikan'izay dia zao hoe mahakasika atsika zany tsy afaka miala amin'itsika. Mahakasika atsika zany io ary ho hitatsika eto zany ny identité an'io tandroka kely io sy ny identité an'ity lasa bibidia moa izy aty amin'ny apokalypsy zany dia ho hitatsika hoe iza io bibidia io. Mbola misy ve zany sa tsisy tsony? Dia ho hitatsika eto zany. Fa zao mba hahafantarantsika zany an'io fahefana io na io empira io na io fanjakana io zay mifehiny zao satria izy zany mifehiny zao tontolo zao. Mba hahafantarantsika ny empire io zany zay mifehiny zao tontolo zao io manjaka amin'izao tontolo zao io dia zao mila fantarantsika zany ireo biby efatra lehibe ireo hoe iza ireo biby efatra lehibe ireo. Mila fantarantsika zany hoe ireo tandroka 10 ireo dia mila fantarantsika ilay tandroka kely zay nanjera an'ilay tandroka anankitelo. Dia tsy maintsy miverina zany sika mianatra ny faminan'i Daniela mikasika an'izay. Ary mba hahafahantsika mahalala ny zavatra voasoratra zany mikasika ireo biby efatra lehibe ireo dia zao tsy maintsy makany amin'ny Daniela toko 2 zany sika satria mba hahafahantsika mahafantatra an'ireo biby efatra lehibe ireo dia zao mila azavain'ny Daniela toko 2 sika amantarantsika hoe iza ireo biby efatra lehibe ireo. Dia iverina zany sika any amin'ny Daniela toko 2 hianatra mikasika ny zavatra zay. Dia tsy ho atombokantsika androany moa zay satria kely ny fotoana am-pilatanantsika fa ho toizantsika amin'ny lesona manaraka zay. Dia rehefa miditra tsika amin'ny lesona manaraka zany dia zao iresaka zany ny paralelisme tsika amin'ilay biby efatra lehibe sy ny Daniela toko 2. Dia eo ny ahitantsika amin'izay hoe iza ireo fanjakana efatra lehibe ireo, iza ilay tandroka 10, iza ilay tandroka telo ny anjera, ary iza ty tandroka kely ty zay lasa iny lasa bibidia izy aty amin'ny apokalypsia izany. Zay ny lesitsika isaorana ny tompo izay zavatra zay manasa antsika hiaraka hivavaka izany amarana ny fotoana. Tompo ray masina sy tsara indrindra mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa mbola afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany zay tamin'ny teny ity. Ny amikasika an'ilay fahefana natson'ilay dragona anafika ny vahoakanao dia izay mitana ny didinao sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Nahita izay ny amin'ilay fahefana niakatra avy tamin'ny ranomasina ary kaifa aminanina efa nomenao hatry ny ela izany tamin'ny andron'ny Daniela mpanomponao. Kanefa dia ampahafantarinao anay zany hamantarana eny zava-miafy ny teninao. Ka dia mana-masina anay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Ary raha ifampitoana eto indray izay manaraka dia oka Tompo tsy rombahan'ny Satana izany fionanay manaraka izany feom-pilatananao. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao. Mana-masina anay ireny amin'ny teninao ny fahamarinana. Ankalazaina ny anaranao ray eo, kalazay ny anaranao Jesosy io. Halleluja, misaotra Tompo tsara indrindra. Amen. Zay indreny lesitsika tamin'ity an'ity zay indreny amin'ny zava-miafina iny zany fa mbola iresaka be tsika mikasika an'izay zavatra zay. Manao baibay antsika rehetra amin'ny manaraka indray.